ia ny loha hevitrintsika androany zany arak'le fahitatsika dia ny mahatenin'Andriamanitra ny baiboly efa natao izy ity tamin'ny taona 724 fa mety misy mbola tsy teraka tamin'izany efa teraka fa mbola tsy nalala gasy manodeka fa nytiako lazainy dia asina anankiray indray kanefany a tsy misy miverina kely any le tamin'ny 2017 misy vidéo any a azonareo ijerena an'le izy dia misy miverina kely any fa amin'ny akapobeany a tena hafa mihitsy indray nitondrana azy amin'ity a mifanaraka amin'ny tontolo manodidina amin'izao fotoana izao satria hitantsika fa manomboka mirangaranga daholo ireo olona izay tsy mino ny baiboly ho tenin'Andriamanitra mody mampiasa verse izy mody manao iny izy isarihana olona dia mahazo olona be deaibe fa izy ao ambadika eo tsy mino dia io efa hitanay zany hoe tsy mino reny olona reny a hoe tenin'Andriamanitra ny baiboly a fa rehefa tratra tsara mihitsy hoe izy mihitsy mamoaka an'le izy miteny mihitsy izy hoe zavatra diso io tsy marina io corrompu io a dia eo amin'izay ny fomba amoahana anazy zay zany le fandealisy dia ataontsika mifanaraka amin'izay zany a ny mahatenin'Andriamanitra ny baiboly a androany zavatra misy aloha zany dia zao hoe Andriamanitra tsy hita maso ny Jaona toko voalohany 9:20 dia miteny hoe tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana tsy hita maso Andriamanitra andikan'izany tsisy fomba mihitsy afahantsika mahalala an'Andriamanitra tsy afaka mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy tsika olombelona rehetra zany a raha tsy izy no manambara ny tenany zay izy ihany no manambara ny tenany ahoana nefa no anambaran'ny tenany eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe raha Andriamanitra manambara ny tenany dia ahoana ny fomba anambaran'Andriamanitra ny tenany dia amin'ny akapobeany religion rehetra ny fivavahana rehetra dia ohatr'izao foana ny fisainany hoe misy olona anankiray a mahazo tsy haiko fanomezam-pahasoavana sa mahazo fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra dia io olona io ihany no ifandraisan'Andriamanitra fa izy tsy mifandray amin'ny olona rehetra dia ny olona rehetra zany raha te hifandray amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo amin'ny olona io zay le izy dia io olona io nefa zany tsy fantatra hoe tena mifandray tokoa ve sa mamorona sa inona satria io zany matetika lasa mpanan-karena be ny olona mpanaraka azy a ohatrany tsy miova zany ny fiainany fa voafita kely fotsiny fa le olona ihany no manan-karena be satria ianao tsy maintsy makany aminy a rehefa nary dadarabe reny ohatr'izany ny anton'ireny dadarabe reny laza izy hoe avy amin'Andriamanitra ozy masina hoe foafoa sy le ohatr'izany ny tiktak-do reny zany le malaza be zany tonga dia teneniko reny ohatr'izany dia lasa miteny mihitsy izy hoe diso ny baibolinareo sy jesosynareo milaza hoe sarotra ho amin'ny manan-karena miditra amin'ny fanjakany lanitra fa manitra mihitsy tsy tafiditra any ozy izy satria tsy maintsy mandobola be a makany aminy ianao raha te azo fanasitrana na raha te ahomby ny fiainanao raha te hovaina ny vitanao sy nina fa izy ihany manana fifandraisana amin'Andriamanitra fa ny olona tsy manatra dia fantatsika nefa fa io Andriamanitra io te hifandray amin'ny olona rehetra dia tsy sezany hoe olona anankiray manokana zany tsony fa Andriamanitra te hifandray amin'io ahoana raha no anambaran'Andriamanitra ny tenany atonga antsika lalan'Andriamanitra dia isika zany manamafa amin'ny alalan'ny soratra masina le izy zay ny fikamana ny gasy mahay mamaky baiboly dia manindro hoe amin'ny alalan'ny soratra masina ihany no ahafahantsika mahalala an'Andriamanitra satria tao izy nanambara ny tenany ok ny evangelika rehetra milaza an'izany ary presque ny fiangonana kristianina rehetra milaza an'izany daholo na tsy mino ary izy dia mody miteny izay izy foana hoe amin'ny alalan'ny soratra masina no afantarantsika alalantsika n'Andriamanitra fa tsy manaiky an'izany ny kristianina rehetra nefa rehefa tena jerena akaiky izy a dia hivoaka amin'izay reny efa mandeha ny ady hevitra voaka amin'izay hoe manahoana tokoa fandraisany an'io baiboly io ka zavatra dimy no jerentsika androany zay le lazaiko hoe tsy mitovy amin'le taloha misy boky kely ry a
R$1000 vidiny a misy amin'ny fampianarana ty zany a sy le tamin'ny heritaona ihany koa mipetraka ao a dia manampy be zany hoe sady manana an'ity ianao manana an'io a R$1000 fotsiny vidiny a dia manampy ka tsy mitovy amin'le ao zany ty fa ty mbola hafa indray ohatr'izao nitondrantsika azy zavatra dimy no jerentsika voalohany a ho jerentsika aloha ny tantaran'io soratra masina io tany amin'ny fiandohany indrindra mihitsy zany ny fomba lalàn'Andriamanitra ny olona an'Andriamanitra fomba anambaran'Andriamanitra ny tenany mandra-pahatonga anazy tonga baiboly zay ny jerentsika ny tantaran'ny soratra masina dia faharoa eto monko le adevitra be ny antony andreketana ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly eo le tsy takatry ny olona izy a mieritreritra hoe idinareo ao anaty baiboly Andriamanitra nefa izy mihitsy ny manidy an'Andriamanitra hoe tsy afaka miteny amin'ny fitenin'ny olona io Andriamanitra io zay le izy dia izy a mieritreritra hoe izahay ihany no itenenan'Andriamanitra fa zay manana ny fanahy zay tsy mandeha raha tsy amin'ny fanahy dia zay ihany no itenenan'Andriamanitra fa tsy io baiboly io azonareo le fisandohana ndraikitra ingeza be ao anatin'izay ary fanakelezana an'Andriamanitra fa hitantsika hoe raha reketin'Andriamanitra tsoratra io a dia tsy mampiena ny mahandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy zany vao maikara maneho ny lehibe an'Andriamanitra zany zay ny tapany faharoa fohifohy io no jerentsika ao anatin'le izy a dia amin'ny fahatelo amin'izay tsika anao idémontrer amin'ny teny hoe anao démonstration mantsy dia ohatrany hoe gesta be zany fa ho démontrer tsika hoe ny soratra masina ny baiboly dia tenin'Andriamanitra zay ny fahatelo a dia ny farany a jerentsika amin'izay hoe inona raha mahatonga ny baiboly ho lasa tenin'Andriamanitra io boky io marina fa nydika ny baiboly dia avy amin'ny teny grika hoe ta biblia ny dikany hoe ta biblia dia pluriel hoe les livres ny dikan'le izy dia boky fa raha milasitsika hoe tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly a dia tsy le boky loatra no ivavahantsika sy ataontsika hoe masina dia indraindraina dia atao tsy manao an'izany tsika tsy manao an'izany ary hitanareo dia hitanareo hatramin'izay fa eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly a raha tsy mitazona baiboly mihitsy a tsy mbola nahitana mitazona baiboly mihitsy ianareo mitazona boky nefa ny zavatra resahany eto dia mengy avao misoratra masina daholo fa avoaketsy le izy zay zany dikany hoe tsy le boky no ivavahana sotopoina dia lazain'ny sasany hoe bibliolatre latri mantsy hoe culte dia ny bibliolatre zany a mivavaka amin'ny baiboly ny dika mivavaka amina boky fa tsisy an'izany tsy manao an'izany tsika tsy mivavaka amin'ny boky tsika io azotsika vadika amin'ny ino moa telefona io azo avadika amin'ny ordi io azo avadika azo enona io azo atao inona io fa le teny ny zava-dehibe le teny voarakitra ao dia inona mahatonga le teny voarakitra ao anaty baiboly ho lasa tenin'Andriamanitra zay no jerentsika fahaefatra dia farany amin'izay tsika mamoaka amin'izay hoe inona arany satany soratra masina le statut de l'écriture izy amin'ny teny frantsay a inona amin'izay arany satany soratra masina io raha ohatra ka tenin'Andriamanitra dia mampaninina atsika zany mampaninina atsika zany zay a reo zavatra dimy reo zany no ho jerentsika amin'izao maraina izao lasa rytsika jerentsika avy hatrany ny tantaran'ny soratra masina ataovitsika hatrany amin'ny voalohany mihitsy hoe ahoana ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny olona ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny olona dia jerentsika ao anatiny koa hoe maninona ny raketin'Andriamanitra tsoratra ny teniny maninona ny raketin'Andriamanitra tsoratra ny teniny zao vao nanomboka mihitsy a nary zao tontolo zao izy Genesis toko voalohany 1:7 dia Andriamanitra ny teny hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava
Niteny zany Andriamanitra tamina reny zao tontolo zao izy. Niteny foana izy, misy mazava misy izao, aoka isaraka an'izao zao, misy iny zao, aoka isen'izao, niteny foana izy, de nisy zao tontolo zao. Ok. Vizany izy eo, any amin'ny voalohany mihitsy. Rehefa aveo izy niteny tamin'ny Adamo. Ny azo rehetra eo amin'ny sady dia azonao hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinananao fa ho faty tokoa ianao raha mihinana an'io. Teny niresaka tamin'ny Adamo izy. Dia rehefa aveo izy niresaka tamin'ny Kaina. Ohatra fa betsaka niresaka tamina fanaovany tamin'ny Kaina fa eto ty Genesis 4 ty atantsika hoe tena misy dialogue mihitsy teo amin'Andriamanitra sy Kaina. Genesis 4:1 hoe hoy ny tompo tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehanao, nampitandrina ny Kaina zany Andriamanitra. Nampitandrina ny Kaina. Talohan'io zany efa niantso izy hoe Kaina aiza iabela rahalahinao. Dia ozy izy Kaina hoe zaga mpiambina ny rahalahiko. Resaka tena miresaka ohatr'izao mihitsy Kaina sy Andriamanitra. Dia toizantsika izy 7 ka 7 hoe ary hoy ny tompo tamin'ny Kaina, aiza abela rahalahinao, dia ozy izy tsy fantatro. Io izy io tsy fantatro. Mompitandrina ny rahalahiko va, dia hoy ny tompo, inona moa no nataonao ny feoan'ny rahalahinao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Dia hoy Kaina tamin'ny tompo, lehibe mihoatra noho izay zakako ny valin'ny eloko, satria nahaso azy izy zany teo hoe mandeha manjenjeny ianao dia lehibe mihoatra noho izay zakako zany ataonao zany ozy izy Kaina. Miresaka. Hoy ny tompo, hoy Kaina, hoy ny tompo, dia hoy Kaina. Resaka, mivantana. Tsy haitsika ny fomba hoe ahoana ny fomba nyresahan'ny vantana fa dia niresaka izy aloha tsy Kaina ihany fa ohatra tateoriny Noa. Tamin'ny Noa koa dia ohatr'izay nanome instruction momba ny samby fiara Andriamanitra hoe hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, tonga ny faran'ny nofo rehetra satria feno herisetra ny tany noho ny amin'ny olona ka indro andringy anazy mba amin'ny tany koa manamboara samby fiara amin'ny hazo menaka, asianao efitrefitra samby fiara dia mandeha daholo ny instruction rehetra fanamboarana samby fiara. Hoy Andriamanitra tamin'ny Noa. Dia fantatsika fa na tamin'ny Abrahama koa. Genesis 2:12. Hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, mandeha miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia atonga anao amin'ny firenena lehibe sady hitahy anao sy alehibe ny anaranao. Ho fitahiana tokoa ianao dia hitahy izay manisy anao dia hanozona izay manozona aminao fa aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Haitsika tsara io, Andriamanitra no miteny an'io. Ary tadidio io hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Verenantsika io mantsy rehefa ny rindrina any rehefa tsy tadidinareo intsony. Amin'ny tapany voalohany Genesis zany ny zavatra hitantsika zany amin'ny tapany voalohany dia mivantana ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Dia teo Kaina, Adama, Kaina, i Noa, i Abrahama, mivantana direct ny fifandraisany taminy. Tena ny fampiresaka izy dia miteny ny anankiray dia mamaly ny ray. Fampiresaka tsara mihitsy ry zareo tamin'izany tamin'ny voalohany. Ahoana ny fomba ny fampiresahany tamin'izany tsy haitsika fa tsika tsy tany. Fa tsika matoky hoe zay ny voatsoratra ao anaty baiboly dia zay zany no izy. Marina zany fa resaka mivantana izy fa amin'ny fomba ahoana tsy hay loatra fa vantana le izy hitantsika teo izy. Fa tateoriana dia amin'ny tapany faharoa zany manomboka eo amin'ny Genesis 5:20 eo dia amin'ny alalan'ny nofo no nitenenan'Andriamanitra amin'ny olona. Hitanareo nivoatra le izy. Mbola Genesis ihany fa efa mivoatra. Ohatra anankiray Genesis 5:12 mbola i Abrahama ihany io 5:12 voalohany hoe rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama tamin'ny fahitana ny tenin'ny tompo hoe aza matahotra ry Abrahama zany ao mpinganao ary lehibe indrindra ny valim-pity anao. Zay.
dia tamin'io satria tamin'ny alina io zany tamin'ny fahitana dia naseho an'Andriamanitra ny Abrahama amin'izay io jereo ny kitana Isao ny kitana fa ohatr'ireny nisany zanakao tamin'ny alalan'ny nofy fahitana no nitenenan'Andriamanitra taminy. Dia Genesis 19 ndray i Jakoba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba ndray ary nanonofy Jakoba hoe indro nisy tohatra nitsangana tamin'ny tany ka ny lohany dia nipaka tamin'ny lanitra ary indreo nisy anjelan'Andriamanitra niakatra sy nidina tamin'izany. Nofy no nahitany Jakoba an'io fa tsy zavatra hitany tena hitany ohatr'izao fa tao anaty nofy zany ary nanonofy izy hoe dia toko faraka amin'ny 30 mbola Jakoba ihany ary oly anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy tanareo tamin'ny nofy ry Jakoba dia hoy ity ary hoy izy mba atipazo ny masonao ka jereo fa misadika sy ny ohatra rehetrarehetra iny eto zany nanomboka tany amin'ny Jakoba zany ry Josefa dia fa nofy le zavatra le miresaka mivantana fa tsy teneny mihitsy hoe nofy tany amin'ny Abrahama tany amin'ny Noa tany amin'ny Abrahama moa nisy directa fa nisy nofy avy eo fa taloha tamin'ny Abrahama voalohany sy ry Noa sy ry Kaina sy ry Adama tsy niteneny hoe nofy ary matoa tsy tenenina dia tsy nofy zany le izy fa teto izy nofy zay. Dia ozy izy tsika hoe tamin'ny tapany voalohany tamin'ny Genesis zany dia nisy fifandraisana manokana mihitsy tamin'Andriamanitra sy ny olona fandray mivantana mihitsy ry zareo. Dia rehefa taty aoriana io tsy hitantsika matetika tsony zay le mamaky baiboly zay mihitsy ny gasy mahay mamaky baiboly rehetra mihitsiny tsy hitantsony zay le resaka directa amin'Andriamanitra sy ny olona zay tsisy an'izay tsony satria mivoatra ny tantara mivoatra ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona dia zay no mahatonga ny mpandinika soratra masina manao hoe tamin'ny andron'ny patriarka zany dia ry Noa ry Abrahama Isaka Jakoba Josefa tamin'ny andro fotoanan'ny patriarka ozy izy zareo dia testameta taloha io zay misy ny testameta taloha fa ny Genesis zany mbola testameta talohany testameta taloha azonareo dika zany rehefa mianatra mamaky baiboly tsika dia misy fomba famakiana baiboly koa ao rehefa mianatra mamaky baiboly tsika dia resana amintsika foana mivoatra ny fanambaran'Andriamanitra ka na le fomba hanambaran'Andriamanitra ny tenany koa aza dia mivoatra tamin'ny voalohany direct avy eo tamin'ny alalan'ny nofy dia io zany le testameta taloha io dia mitombona talohany nanomezana ny lalàna hatramin'ny nanomezana ny lalàna zany dia nisy an'izay fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra sy ny olona zay dia zay olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra na tian'Andriamanitra hifandraisana dia afaka mahita azy na mivantana na amin'ny alalan'ny nofy rehefa taty aoriana kelikely fa rehefa nomena ny lalàna dia tsy dia hita loatra tsony zay fa mangin'ny olona le fisehoana tamin'ny Abrahama tadidinareo nisy olona telo lahy tonga na mangeny Abrahama dia rehefa miteny le anankiray amin'izy telo lahy Genesis 17 zay dia zao no lazain'ny baiboly hoe hoy Jehova aika iray amin'izy telo lahy reo zany rehefa miteny dia Jehova io ny antsona hoe anjelin'ny Jehova fa tsy hitantsony reny rehefa taoriana ny fanomezana ny lalàna tsy misy an'izantsony le olona mitolona amin'ny izy moa mitolona amin'ny Jakoba tena mitolona tena mifampiosongovoka mihitsy ry zareo ary ny ala aveo Jakoba dia nivika ny fotopeny fa tsy hitantsony zany rehefa tia aoriana ny fanomezana ny lalàna tsisy an'izantsony dia antaniny izy hoe izy ny anaranao dia izy tsy miteny fa izy afaka manova ny anaran'ny Jakoba fanomezana anarana mantsy midika hoe le olona miteny ny anarana zany ambany kokoa noho le anankiray dia izay olona manome anarana ambony kokoa noho le olona hovaina anarana
dia natsoina hoe Peniela le anarana ny toerana ny fakaitanjareo satria dikany hoe Peniela hoe tavan'Andriamanitra. Teto ao izy Jakoba nahita ny tavan'Andriamanitra nefa tsy maty. Zay. Fa tany amin'ny Jakoba zany nisy fa rehefa nomena ny lalàna tsisy an'izany intsony. Satria mivoatra ozy isitsika ny tantara, mivoatra ny fanambaran'Andriamanitra, mivoatra ny tantara. Io. Progression de la révélation de Dieu. Mivoatra ny fanambarana. Ahoana ireny nampivoatra anazy zany rehefa taorianan'io, tonga eo amin'ny lalàna ary tsika zao. Tonga eo amin'ny lalàntsika. Rehefa nomena ny lalàna dia mbola niseho tamin'ny fomba maro ihany aloha Andriamanitra. Tatsika le roy memy le roy memy hitan'ny Mosesy mbola tsisy lalàna io. Mbola dia niseho tamin'ny alalan'ny roy memy Andriamanitra dia nanao n'le loza folo, le fahagagana, lay nampisokatra ny ranomasina mena, le fahagagana amin'ny alalan'ireny isehoan'Andriamanitra. Io le antsoina hoe teofania. Ny atao hoe teofania dia fisehoan'Andriamanitra. Andriamanitra miseho. Dia zao ny zavatra ngeza be rehefa nanome ny didi folo Andriamanitra. Teo ny teofania tena ngeza indrindra, fisehoan'Andriamanitra ngeza indrindra nanome ny didi folo izy. Exodus 20 no ny didi folo dia tapitra eo amin'ny andininy 17 ny didi folo dia ny andininy 19. Nanome ny didi folo zany Andriamanitra dia vita ny fanomezan'Andriamanitra ny didi folo, andininy 19 sy 17 hoe aza mitsiriritra. Dia ny andininy 19 dia zao no mitranga. Ary nandre-kotroka sy ny feon'andro mara, ary nahita tselatra sy tendrombohitra ny voatsetroka ny olona rehetra, ka noho nahita izany izy ireo dia torakovitra sady nijanona teny lavitra teny. Io le teofania, le zavatra mampatahotra be, afo, kotroka, anjomara, tselatra, setroka. Zay zany nitranga teo tamin'ny nandritra an'Andriamanitra ny tenen'le didi folo. Iny ny olona rehetra na enao n'iny hoe zany Jehovah Andriamanitra ao, enao aza manan'Andriamanitra hafa fa tsy za. Eny olona zany atahotra io. Torakovitra sady mijanona teny lavitra teny izy rehetra. Dia zao no tenen'ny zareo tamin'ny Mosesy. Aoka ihany ianao no hiteny aminay dia eno izahay. Ao tsika jereo tsara fa io ny atao hoe incident déclencheur. Nanova zavatra be io tenin'ny zanak'Israely io hoe aoka ihany ianao no hiteny aminay dia eno zahay, fa aoka tsy Andriamanitra no hiteny aminay fa andreo maty zahay. Grave loatra le feo eny sy le zavatra hitany tamin'Andriamanitra ny tenen'le didi folo. Dia ho Mosesy tamin'ny olo laza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha-toetra anareo ary eo anoloanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Dia nijanona teny lavitra teny ny olona, fa Mosesy kosa dia nanakaiky ny Ezipita zay ny toeran'Andriamanitra. La Mosesy rery no nanomboka ny fandray taminy. Io aoka ianao no hiteny aminay dia eny zahay, fa aoka tsy Andriamanitra no hiteny aminay fa andreo maty zahay. Avery Mosesy io any amin'ny Exodus, Deutéronomie azafady. Ny Deutéronomie indray Deutéronomie 15 no ny tantarany didi folo, mamerina ny didi folo i Mosesy. Exodus 20 sy ny Deutéronomie 15 ny resaka didi folo. Dia tapitra indray didi folo amin'ny Deutéronomie 15 ka hatramin'ny 20. Dia zao indray fitantaran'ny Mosesy ny zava-nitranga tamin'io. Rehefa nahare le feo avy tao amin'ny aiziny ianareo raha mbola nyrehatra afo iny ny tendrombohitra. Io zany nameza le tselatra, kotroka, setroka rehetrarehetra, feon'anjomara avy any an-danitra, avy any amin'Andriamanitra daholo zany. Dia ozy izy hoe rehefa nandre le feo avy ao amin'ny aziny ianareo raha mbola nyrehatra afo iny ny tendrombohitra. Nyrehatra afo izy zany satria le midona tsetroka. Dia nanantona ny lehibean'ny fokonareo rehetra sy ny lolonareo ka nilaza hoe iny rehefa napahitan'ny Tompo Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalehibeazany sika, ary efa rehtsika ny feony avy tao amin'ny afo, koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra miteny amin'ny olona nefa velona ihany ireo olona ireo,
ko ankehitriny nahoana no faty zahay nahoana no faty zay fa andevona anay ho afy lehibe io raha mbola mandreny feo ny tompo andriamanitsika ndray zahay a dia ho faty tsy te aheno tsony le olona maty zay raha mbola maheno n'izany foana fa iza tamin'ny nofo rehetra moa nefa nandreny feon'andriamanitra velona ny teny avy tao voan'ny afy tahaka atsika kanefa velona ihany tsisy manatony ianao ka mieno zay rehetra ho lazain'ny tompo andriamanitsika ary ianao no aoka ilaza aminay zay rehetra ho lazain'ny tompo andriamanitsika aminao dia ho enonay ka arahanay izany averiko a aiza ho aizy tsika zao na efa teo ianao hatramin'ny voalohany na zao ianao voatonga dia averiko hoe itsika izao a dia mijery ny tantarany soratra masina ny tantara hoe fa maninona ny reketin'andriamanitra tsoratra ny teniny nefa izy tamin'ny voalohany a tamin'ny i Adama, Kaina, i Noa, i Abrahama niresaka mivantana tamin'ireo rehefa taty aoriana taty amin'ny Jakoba sy Josefa izy a dia tamin'ny alalan'ny nofo ny resahana dia eto izy a miresaka mivantana ihany koa fa amin'ny vahoaka Israely eo amin'ny tendrombohitra Sinay fa tsy zaka ny vahoaka Israely no maindrehan'Andriamanitra hozy izy fa iza tamin'ny nofo rehetra no efa nandreny feon'Andriamanitra velona ny teny avy tao amin'ny voan'ny afy tahaka atsika kanefa velona ihany tsisy firenena ny olona nahavita an'izany ka manatony ianao izy izy miantso Mosesy a mieno zay rehetra ho lazain'ny tompo andriamanitsika ary ianao no aoka ilaza aminay zay rehetra ho lazain'ny tompo andriamanitsika aminao dia ho enonay ka arahanay izany zay lasa i Mosesy zany a no mpahanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona Mosesy zany no resahan'Andriamanitra dia Mosesy no miresaka amin'ny olona avy eo zay le izy zay ny fangatahan'ny olona teto ahoana ny fomba malean'Andriamanitra n'izany nandreny teninareo ny tompo raha ny teny tamiko ianareo ka hoy izy tamiko efa areko ny tenin'ireo olon'ireo zay nolazainy taminao ka tsara zay rehetra voalaza tena ozy Andriamanitra zany hoe tsara be zany tenen'izany hoe aza miteny mivantana aminay tsony ianao Andriamanitra maty zay raha mahita ny voninahitra ao tsara zay rehetra voalaza nozy izy Andriamanitra engane ka hananafoy toy izany izy atahorany asa hitandrema mandrakariva ny didiko rehetra mba hita soa mandrakariva izy a sy ny taranany mandehana ka lazao amin'ny hoe miverena ianareo anendainareo fa ianao kosa mijanona eto anilako dia ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary fitsirika zay ampianarinao azy a mba harahany a any amin'ny tany zay omeko azy ho lovany ka mitandrema mba hanatanterakarak'izay nandidiny tompo andriamanitra reo anareo aza mivilona ao amin'ny akavanana ao amin'ny akavia fa ny lalana rehetra zay nampandehan'ny tompo andriamanitra reo anareo no alehanareo mba ho velona ianareo ka hita soa ary maro andro any amin'ny tany zay olovanareo tena faly zany Andriamanitra ary zay mihitsy ny tanjony hoe tsy afaka mahentana mivantana tsy afaka maheno amin'ny vantana intsony anareo tsy mety zany fa mila olona anankiray mpanelanelana eo aminareo sy amiko dia i Mosesy zany dia Mosesy no nitantaran'io ilazan'Andriamanitra ny teniny a dia Mosesy no milaza ny lalàna amin'ny vahoaka Israely tanareo mivoatra ny tantara zay rehefa nanome lalàna izy zany mbola nisy ny teofania fa rehefa avy eo a tao aorianan'izay dia tao anatin'ny lalàna dia nanorina ny reto ministera telo reto amin'izay Andriamanitra rehefa nilaza ny olona aza miteny aminay tsony ianao dia izy Andriamanitra izy tsy teny aminareo tsony a maty nareo raha mbola miteny aminareo a dia nanorina ny reto ministera telo reto izy a ny voalohany ny mpaminany zany dia olona mpitondra afatra Andriamanitra itsika tsara zany hoe amin'ny alalan'ny mpaminany any Andriamanitra sisa miteny dia le mpaminany no miteny amin'ny vahoaka
fa tsy niteny direct tamin'ny vahoaka tsony Andriamanitra io mpaminany. Faharoa, ny mpisorona indray raha ohatra indray ny vahoaka ka te-hiteny amin'Andriamanitra hivavaka dia tsy maintsy mandalo amin'ny mpisorona izy aloha, zay vao tonga any amin'Andriamanitra. Ary fahatelo, inona fahatelo? Mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Ny mpanjaka indray dia zao raha te hanjaka eo amin'ny olony Andriamanitra dia tsy manjaka mivantana intsony, satria masina loatra io Andriamanitra io, be voninahitra loatra io Andriamanitra io, tsy zakatsika io. Fa ny mpanjaka indray no amin'ny alalan'ny mpanjaka izy no manjaka eo amin'ny olona. Zay nametraka an'ireo mpanelanelana telo ireo zany Andriamanitra hiresaka amin'ny olona, fa tsy mety tsony, tsy mety tsony lay mifandray mivantana amin'ny vahoaka. Inona ny vokatr'izay? Tia amin'izay zany pratika an'ilay izy. Exodus 4:24. Pratika an'ilay teo amin'izay zany vita ilay Exodus 4:20 teo. 4:20 tsika zao apiatra an'ilay izy amin'izay zany Andriamanitra dia zao ny fandehany. Dia nanoratra ny teny rehetra no lazain'ny Tompo i Mosesy. Dia nanoratra ny teny rehetra no lazain'ny Tompo i Mosesy, dia ny fomaraina izy ka nanolotaritara teo am-pototry ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny fokon'ny Israely 12. Satria Andriamanitra tsy afaka miresaka mivantana amin'ny vahoaka intsony fa Mosesy ihany. Ahoana ny fomba ahafahan'ireo olona ireo mahare ny zavatra nolazay Mosesy? Nosoratan'ny Mosesy lay izy, lay teny. Fa ny olona borne tsy mahita fa tsy hoe raha vao teny dia Jesosy zany dia tsy mahita an'io, tsy mamaky Baiboly. Fa ao anaty Baiboly le teny tenenin'Andriamanitra nosoratana. Verenantsika ao anaty contexte le izy hoe ohatrany ahoana tsara le fitrangana. Averintsika le izy eo koa mantsy no mitranga i Mohameta dia nanana namana jiosy tsy tena mpino zany fa jiosy fotsiny, dia nanana namana kristianina ny historien, zany hoe tsy mino ny Jesosy ho Andriamanitra. Io ny raisiny dia io namoronany anazy rehefa avy eo dia izy hoe izy io ny nanaovany mba ahitany hoe mba tsara kokoa noho ny kristianina zany ny azy no Baiboly, dia hoe nataony Mikael Arkanjely soratononina taminy le izy, nefa izy io tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Zay ny zavatra tantara iny foana. Dia zay ny Coran io. Dia mba tonga ny hafa zany lasa miny ny hafa hitanareo fa ity ny tena izy ty Coran ty, satria ty tena soratononina mihitsy. Fa jereo tsara ny fomba nampanoratan'Andriamanitra ny Baiboly. Hoy zany ny Tompo tamin'ny Mosesy, hoy Jehova zany raha tianareo zany mekara any amin'ny Tompo ianao sy Arona, i Nadaba, i Abiu ary 70 lahy amin'ny olon'ny Israely, dia miankofa ny lavitreny ianareo. Fa zao samy miakatra zany Mosesy, Arona, Nadaba, Abiu dia 70 lahy. 470 zareo zany dia eto ny vahoaka, dia niainga teo amin'ny vahoaka, niakatra teo tendrombohitra. Tonga teo ny tena tendrombohitra zareo dia tonga amin'ny 9 faharoatsika hoe i Mosesy rery no anakaiky ny Tompo, fa reo hafa dia tsy anakaiky, ary ny olona koa dia tsy hiakatra miaraka aminy. Aty ny vahoaka miakatra eto izy 470, dia rehefa tonga eto dia hoe Mosesy ihany miakatra miona amin'ny Tompo, satria efa le hitantsika teo fa grave be raha ohatra ka mandrehan'ny Tompo mivatana ny olona rehetra, fa alao izy sy Mosesy rery. Dia tonga 9 tsika zao, dia tonga nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nolazain'ny Tompo sy ny fitsipika rehetra Mosesy. Fomba fitantarana zany natsika koa ary manao an'izany hoe misy vahoaka eto izy 370 zany izy eto teto Mosesy. Vita ny resaka Andriamanitra sy Mosesy dia tantarain'ny Mosesy aloha ny zavatra henony rehetra. Ao tsika misy dika ambezany zavatra teneniko zany
zay zavatra voasoratra moa zany fa azavaiko aminareo tonga nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra zay nylazain'ny tompo sy ny fitsipika rehetra Mosesy ary niaranyretina namaly ny olona rehetra hoe ny teny rehetra izay nylazain'ny tompo dia ho tanterahanay. Etapy voalohany misy an'lelanelana telo vahoaka l'olona Mosesy dia mihaino an'Andriamanitra Mosesy vita ny fihainona tapany faharoa Mosesy miresaka amin'ny olona averiny tantaraina amin'ny olona le zavatra rehetra henony teo tantarainy aloha. Fahatelo andiny faefatra ary nanoratra ny teny rehetra nylazain'ny tompo Mosesy dia fomaraina izy ka nanolonaritara teo apotitra ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny fokon'ny Israely 12. Avy ny tantarainy le izy zany zay vao nosoratany. Io Exodosy Levitikosy Nomery rehetra io ohatr'izay zany ny fandehan'io. Tantarainy aloha le lalàna azony avy amin'ny tompo dia zay vao soratany. Jereo tsara ny elanelany zany amin'ny soratononona. Soratononona zany tenenina hoe nanoratra ny teny rehetra nylazain'ny tompo Mosesy dia averina nanoratra ny teny rehetra nylazain'ny tompo Mosesy dia nareo mandika fa mbola tsy arakareo ary zany. Dia tonga dia toizany amin'izay dia fo maraina izy fa tsy zany ny fandehany dia zao resaka amin'Andriamanitra Mosesy zao avy ny lalàna ry Mosesy tsy mandray noty izy grave ty tsy mandray noty izy fa mandre dia tantarainy aloha zay vao soratany. Ao tsika lavitra na soratononona zany tompo fa tsy maintsy misy anjara Mosesy ao tsy maintsy amin'ny olombelona ny olona dia tsy maintsy amin'ny fomba Mosesy no hitenenany an'le teny sy anoratany azy rehefa avy eo. Ohatrany koa tsika raha mandray notinareo dia andao hijerena daholo ny notinareo any fa tsy zavatra niteneniko ny teneninareo any fa fomba fiteninareo sy fahazahoanareo azy ny andraisanareo azy tsy zay ve zay le izy. Fa raha mahay miheninareo dia le zavatra niteneniko voasoratra ao fa tsy le zavatra teneniko voasoratra ao. Ny fomba fanoratanareo azy moa zany tiako lazainy fa nareo manana ny style nareo anaovana an'le izy. Zay zany io zavatra io averintsika le izy niaino an'Andriamanitra Mosesy aloha voalohany. Faharoa tantarainy tamin'ny olona aloha le zavatra henony zay vao fahatelo misoratany amin'izay zay henony. Mémoire ohatran'inona loatra ny Mosesy tonga any amin'izay tsika rehefa avy eo tonga any amin'izay tsika rehefa avy eo fa zay aloha zava-misy eto naninona nisy an'izay satria ny olona tsy mahazaka maheno an'Andriamanitra mivantana taditsika zay tsy mahazaka ny olona fa na amin'izao range andao atao an'izany anao vavaka nampianarin'ny tompo ianao rainay izay any an-danitra ahoana anaka dia lazay fa tonga dia anao dia faly be tena misy Andriamanitra mangovitra amin'ntsaoka eo ianao tsy vitanao zany vavaka eo tsy vakatsika zany fahasoavan'izao dia toizatsika ihany izy andin'ny fahafito andin'ny voalohany ka hatramin'ny faefatra teo andin'ny fahafito dia naka ny boky ny fanekeny izy ka namaka azy teo anatrehan'ny olona ary io ny olona zay rehetra nylazain'ny tompo dia ho tanterahanay sy ekenay. Io raha fa misy boky misy olona tena allergika ana boky mihitsy fa misy boky eo anaty baiboly zany olona zany nge tsy samy henony fampianarako mihitsy sao dia resy lahatra tsisy atahorantsika mihitsy zany. Misy boky ao anaty baiboly dia io boky io ny vakina teo anatrehan'ny olona rehetra le avy soratan'ny Mosesy tery amin'ny andin'ny faefatra io verenana ny vakina indray andin'ny faefatra amin'ny telopolo toy indray zany taty orindrina kely toko faefatra amin'ny telopolo Exodosy ihany toko faefatra amin'ny telopolo andin'ny fafito amby roapolo farany hoy ny tompo tamin'ny Mosesy
soraty ireo teny reo fa arak'ireo teny reo nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Tanareo Andriamanitra mihitsy miteny amin'ny Mosesy hoe soraty, ary araka an'io zavatra soratanao io nanaovako fanekena aminao. Tsisy fanekena amin'ny fanahy fotsiny any ambadika any zany fa avy amin'ny zavatra soratany Mosesy le izy. Amin'io arak'ireo teny reo, ny teny zany na soratana ary dia mbola mijanona ho teny ihany. Mankakany manoratra foana amin'ny Facebook izy. Efa nyteneniko mihitsy hoe ceci n'est pas la parole de, satria voasoratra. Satria ho anazy zany raha voasoratra ho ny teny dia tsy teny tsony, fa le tonga nofy ihany ny teny. Fa eto izy milaza tsara fa rehefa soratana le teny dia mbola arak'ireo teny reo mbola mijanona ho teny no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Deutéronomie 3:30. Rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny teny'ity lalàna ity, tanareo efa faraparafiaina Mosesy io dia izay mihitsy lazainy hoe rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny teny'ity lalàna ity. Ny teny'ity lalàna ity io zany le tenin'Andriamanitra io le eniny ray sy le avany dia soratany amin'ny boky amin'ny fomba fanoratany azy. Dia rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny teny'ity lalàna ity dia nandidiny Levita izay mpitondra ny vata misy mifaneken'ny tompo izy hoe raisy ty bokin'ny lalàna ity ka apetrao anilan'ny vata misy mifaneken'ny tompo Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao, fa fantatro ny ditranao sy ny amafy ny atokao. Indona dia mbola velona tao aminareo ankehitriny za dia mikomy amin'ny tompo ianareo ka maika rehefa maty aho. Eto amin'izay zany mipetraka ankoatran'le voalohany zany hoe satria tsy zakan'ny olona ny miainao an'Andriamanitra mivantana dia lasa amin'ny alalan'i Mosesy izy miteny. Zay ny voalohany. Fa faharoa ity hoe raisy ty bokin'ny lalàna ity dia apetrao anilan'ny vata misy mifaneken'ny tompo mba ho vavolombelona aminao. Inona ny antony anoratana an'le teny? Na tsy eo tsony ary Mosesy dia ho vavolombelona hoe efa nyteny izany Andriamanitra. Azontsika zay le izy hoe efa nyteny izany Andriamanitra, na dia tsy eo tsony ary Mosesy dia le tenin'Andriamanitra mitoetra foana. Zay le izy. Lehibe lavitra io Andriamanitra io. Izy ve manao ny olona, mahary ny olombelona? Izy ve tonga olombelona dia tsy mahavita miteny amin'ny fitenin'ny olombelona? Zay mantsy ny tsy zakandry zareo ny orthodoxe ny anaran'izany teolojia zany hoe Andriamanitra tsy afaka miteny amin'ny fitenin'ny olona. Io proof satria mivavolombelona hoe raha vao miala amin'io lalàna io ianao dia be dia ianao satria efa niteny Andriamanitra ary io izy voasoratra io hoe io le niteneniny. Satria ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra. Zay ny antony. Raha ny tena marina ny tenenan'Andriamanitra voalohany hoe soraty dia eto amin'ny Exodosy 17:4. Teo Andriamanitra ny teny voalohany rehefa niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely. Tsy lalàna akory io zany fa tantara. Zay ny dikany hoe na tantara ary dia soratanao anaty Baiboly ary mbola tenin'Andriamanitra ihany reny tantara reny. Hoy ny tompo tamin'ny Mosesy soraty ao amin'ny boky zany ho fahatserovana. Soraty ao amin'ny boky zany ho fahatserovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tsy hoe eny ambany lanitra tokoa ny fahatserovana ny Amalekita. Dia eritrereto mbola niveriny io rehefa ary amin'ny Samuela voalohany 5:12 i Saul nasaina nandringana ny Amalekita. Satria efa voasoratra zany. Zay le mazava-dehibe le tenin'Andriamanitra voasoratra. Le Andriamanitra tsika tsy ny Andriamanitra marina tsy miova ho malisain'io ary mandrakizay. Zay niteneniny tamin'ny andro Mosesy dia mbola mitombona foana amin'ny andron'ny Saul ary mbola mitombona mandrak'androany. Satria voasoratra. Voasoratra. Na tantara ary. Na hira. Rehefa avy eo koa tsika mbola hita fa natramina tononkira mbola ataony. Dikan'izay zany raha ny tantara ao amin'ny Baiboly ny jerena dia ny tena nampisy resaka Baiboly dia tamin'ny fanomezana ny lalàna. Tamin'ny andro Mosesy zany nisy ny Baiboly voalohany.
ary Andriamanitra mihitsy no miteny hoe soraty efa fanindroany zay no hitatsika fa zao nareo afaka manao recherche ao anatin'ny telefona anareo hoe soraty ao anatin'ny telefona anareo ia soraty dia omeny fa be dia be mihitsy ny tenin'Andriamanitra miteny hoe soraty satria mila atao atsoratra ny teniny mba ho voatahiry amin'ny taranaka rehetra ary ho vavolombelona hoe efa niteniny zany Andriamanitra dia tsy azo be efanantsony hoe fa ny olona mpiteniny zany mihitsy ny tena mpanao an'izao matetika hoe je suis responsable de ce que je dis mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez fa ny zavatra voasoratra zay mihitsy le izy hoe rehefa voasoratra hoe tompon'andraikitra amin'io le nanoratra le nampanoratra moa zany plutôt le teny hoe tena an'Andriamanitra ary izy fa manoratra fotsiny Mosesy manoratra amin'ny fombany toy itsika ty amin'ny Josoa jereo amin'izay le boky tompoko Josoa toko voalohany 17-7 le mahereza sy matanjata tadidinareo foana dia le mahomby koa tadidinareo fa leo anelanelany avoakako aminareo androany koa mahereza sy matanjaa ianao hitandremanao anatanteraka araka ny lalàna rehetra zay nandidiny Mosesy mpanompoko anao aza miala aminy le lalàna le tary amin'ny Exodus, Leviticus, Numero, Deutéronomie zany aza miala amina amin'ny akaviana amin'ny akavanana mba ambininy ianao amin'izay rehetra aleanao alleloia so dia tsy azonao tsara le izy Josoa hoe inona le tiako lazaina amin'le hoe lalàna nandidiny Mosesy mpanompoko anao so dia tsy azonao tsara io tsy lalàna maniditsidina omeny fanahanao any akory aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity ao tsika efa tany ingeno mipetraka le boky vao avy nanoratra fotsiny Mosesy dia efa nisy boky teo aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ty fa saintsainao andromanalina hitandremanao anatanteraka izay rehetra voasoratra ao fa amin'izany dia lavorary lalanao ianao sady ambinina hitanareo fa miteraka fa zavatra lavorary amin'ny fiainanao ary miteraka fanambinanao anao io fanarahanao an'io boky io fanarahanao ny boky io za rery mitabataba amin'ny boky eto fa nareo tsy isy taitra amin'izany akory fa misy olona tena raha voaresaka boky dia allergika be bibliolatre zany inona ao anaty baiboly no teny zany inona ny raiketin'io boky io ny raiketin'io boky io dia le lalàna nandidiny Mosesy mpanompoko anareo fa inona le lalàna nandidiny Mosesy mpanompoko anareo Andriamanitra ny no ny teny an'io tany tenin'Andriamanitra zany eo anatin'io boky io efa trany